tiako ny tsy araba isika rehetra tonga eto amin'ity toerana ty arabaina anao Andriamatoa Bentanana merany Ambobao Anteoroka ianao tany général ni centre d'information électronique et informatique narisika nareo hiditra ao anatin'izy ampifanan'le tanora ao anatin'le fikambanana dia mitondra inao an'le fikambanana ny fisin'le fampifanana oatra ny antony nahatonga ny fikambanana tsy malagasy tsy ireo fikambanana miaraka aminy niditra anatin'izao formation zao satria voalohany indrindra dia mba azoany ny ankizy tombotsoa amin'ny entiny mandeha miasa sy tadiavany asa raha izy faharoa dia ampisehoana fa ny tsy sakana ho an'ny silamo mifanerasera amin'ny rehetra ny indrindra fa ny vehivavy fitafiny dia hoe io izy afaka manao ny fiainana andavanandro na dia anatin'ny fanarana ny fomba silamo ary ny fahatelo dia ampisehoana ary arana amin'ny fikambanana sy ny olotsotra rehetra zay te ifandray ary tia ampiroborobo ny fiarahamonina dia ny afaka manjay andrarabika amin'izany ny fikambanany rehetra silamo ary zay no namafisina niaraka tamin'ny monsieur le maire teo sy ny centre de formation électronique et informatique misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fitiavany amin'ny fitimbinany amin'ny fitantanany atsika tsirairay avy ao anatin'ny fahasamihafana ao anatin'ny fikambanana maro samihafa ao ny fikambanana silamo malagasy voalaza teo ao ny AWT ao ihany koa ny fikambanana hafa izay miara misehatra miara mivondrona ary natambatra ho amokatra zavatra anankiray dia izao formation zao tao anatin'ity atao hoe fialan-tsasatra tamin'ity taona ity zany ho an'ny centre de formation électronique informatique na ny CFI dia ataonay hoe ho zava-dehibe ny amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona mpiaramonina ary dia hitoviana fomba fijery amin'Andriana Matoben'ny tanàna mivady zany ka hisorana azy ireo voalazantsika teo moa hoe ao Andriana Matoben'ny tanàna izay manana vinany fa ao indrindrindrindra ihany koa raha matovadiny izay atao hoe flot national ny association AWT izay manatanteraka asa soa maro dia maro tahaka izao dia tolorana fisorana ianareo mivadiny amin'izany rehetrarehetra zany fa betsaka nefa vitanareo ary mananteny izay fa mbola be ihany koa no ataonareo dia tahaka izany ihany koa isika fikambanana tsirairay avy sy anaty isika ao amin'ny CFI izay miezaka miara-miasa amin'ny rehetra ahafahana manaparitaka izay fanomen'Andriamanitra antsika dia ny amin'ny fahalalana sy ny fahaizana momba ny elektronika sy ny informatika zany raha iresaka momba ny CFI vetivety ao afoiziko teny hoe ny tena asanay dia mamokatra mpianatra ho lasa technicien supérieur spécialisé ary ingénieur en électronique et informatique dia nitoerana moa efa hitantsika rehetra fa ery Andranoro dia ho antsika izay manana baka na eny tsy manenona hoe sanatria nanala fa tsy afaka dia azo atao tsara ny mianatra ao manomana an'izany diplôme zany hitantsika foana ny vahaolana dia ny fidirana manaraka moa raha ny voalaza fisoratra aty zany dia amin'ny fahadimy volana oktobra ho avy izao dia tahak'izay nampitaina fahaizana tamintsika no ezahana ihany koa ampitaina an'izany ho amin'ny sehatra maro ho antsika tsiray ihany dia mino zay fa afaka ihany koa tsika mampita ny vaovao mba ho tombotsoa ho an'ny be sy ny maro fanindrina dia fanindrina ny afahana mbola manohy karazana formation ohatran'izao iarahana amin'Andriamatoben'ny tanàna zao ary mananteny zay fa mbola ifanohana ao anatin'izany ben'ny tanàna sy ny association Vilavatsoa ary ny fikambanana rehetra izay afaka miara-miasa mba ahafahana mampiroborobo manatsara n'izay efa vita atao hoe anisan'ny anankiray izay tena mba fanindrina koa nefa ao anatin'izany satria atao hoe sekoly tsy dia tena hoe tena ngeda be fa mba te hanao asa soa fotsiny izahay dia ny olanay dia ny mbola
mbola tsy fahampiny eo amin'ny ara-pitaovana zany eo amin'ny ordinateur hitan'ny mpianatra zany dia ezaka ihany zahay ny amin'izay tokony ho tanterahana dia mihiny koa zay fa afaka mifampitapita mifanohantsika arak'izay toerana sy laharana misy atsika tsirairay avy azy. Dia mirary zay raha mirary soa anareo zay nomena sertifika omena sertifika androany ny afatra dia zao ampiasao amin'ny tokony ampiasana azy izany fahaizana mampahalalana ny zarena taminareo zany ary indrindra ihany koa ny sertifika misy laharana moa izy io misy enregistrement mazava tsara dia rehefa misy ny antony ilana azy zao ny afatra ny sertifika dia zandry ny diplôme zany hoe fianakaviana ray ireo fa ny laharana fotsiny tsy mitovy noho izany mitovy amin'ny diplôme ihany izy io tsy hoe rehefa misy ilana azy dia omena an'ilay olona any le sertifika fa manao photocopie nareo dia certifienao amin'ny centre ny photocopie fa ny original tazomy ao aminareo foana mandrakariva zay ny tena afatra. Indraindray manko tsika ohatra hoe misy asa hita na misy zavatra ohatran'izany dia za fa manana sertifika dia omenao any le sertifika dia lasa ianao tsy manana tsony zay tandremana tsara. Ny faharoa dia zao alohan'ny anaovana rehefa azonareo le sertifika dia misy soni moa zany ny directeur pédagogique eo ny tenako zany manao soni eo amin'ny akavanana fa misy toerana koa natao asianareo soni arak'ilay voalazako teo zandra ny diplôme izy io dia efa manakaikaiky an'izany dia amafisina fa amin'ny mahara-panjakana ny CFEI arak'izay hitantsika ery amin'ny banderole hoe misy arrêté d'ouverture misy arrêté d'agrément misy arrêté d'habilitation dia zao ara-dalàna tahak'izay ihany koa zany sertifika zaraina aminareo androany dia mirary soa indrindra mankasitraka makatelina atsika tsirairay avy. Aizaho izy tsika sy ny tanora eto amintsika amin'izany hoe tontolon'ny informatique zany efa maro be no mpisehatra raha fahitanareo anazy dia niveau antsika koa manahoana raha oharina amin'ireo hoe olona avy any ivelany sy mifandrosoana efa misy amin'izay. Raha malaza fantan'izay dia miainga amin'ny hoe manahoana ny fifandraisantsika misehatra iraisam-pirenena zany hoe fantatsika fa amin'izao fotoana izao misy ny atao hoe télétravail ireo tanorantsika izay misehatra raha toko hoe ny mpianatra mivoaka atao amin'ny CFEI manokana dia tena efa miasa mivantana miasa any ivelany zany hoe raha tsorina zany dia mitovy lenta tena manana izay lenta ilaina amin'izany sehatry ny elektronika sy ny informatique zany ny tanorantsika. Manahoana koa isitsika hoe efa maro ve ny olona no tafiditra ao anatin'ny voasarika ao anatin'izay satria hoe efa tsy afaka niala amin'izany tontolo zany intsony tsika amin'izao fotoana izao dia nefa mety hoe mbola maro koa hoe nitarra hoe ny salan'ny isanananareo hoe efa maro ve ny tanora miditra ao anatin'izay tontolo izay hoe hianatra. Raha taloha tamin'ny toko hoe izay mbola kelikely dia fiteny foana ny hoe amin'ny taona roa arivo mitovy amin'ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny tsy mahay informatique dia amin'izao fotoana izao zany efa ty amin'ny roapolo taona aty aoriana tena efa tena betsaka ny tanora izay misehatra ao anatin'izany hoe elektronika sy informatique zany indrindra moa ny informatique fa nefa na izany ihany koa ary mbola matoa misy ny hetsika tahaka izao dia noho ny fahatsapana fa mbola misy ny tokony ho ampiana ao anatin'izay ka ezahana bebe kokoa dia ny ataonay moa zany dia manentana hatrany ny tanora na ny lehibe ihany koa aza hisehatra hianatra hiofana ao anatin'izany elektronika sy informatique zay no anaterana fisaorana hatrany andremitoby amin'ny tanàna izay miezaka ny amin'ny fampiofanana n'ireo tanora ety amin'ny commune sy ny manodidina. Tonga atao amin'ny Vilavatsoa amin'ity andro iray tsy manam-paharoa izay anaovantsika ny remise ny certificat nanaovantsika ny nanjatoantsika ny fianarana tao anatin'izay iray volana manindry zay. Faly sy ravo tokoa ny tenanay satria manana nyreto mpiara-miasa akaiky aminay reto dia ny CFEI eo koa ianareo mpikambana ao anatin'ny fikambanana tanora musulmane manerana Madagasikara. Proof zany fa anamafisantsika ny asa sosialy izay hoaparitatsika manerana ny nosy. Tafaray ny ity sy ny manina amin'izao fotoana izao satria tsika dia tia mifanampy amin'ny mpiarabelona ary tsy hoentintsika miriaria tsy hoentintsika amin'ny fitiavan-tena fa ho tanteraka amintsika daholo ilay tenin'ny soratra masina hoe izay nahazo maimaim-poana dia eo ka hizara maimaim-poana dia
dia nataontsika amin'ny hitsiny sy ny rariny tokoa izany. Tsy hijanona teto ny fiarahantsika miasa fa hitohy hatrany. Eo moa dia nisy ireo société mpiara-miasa aminay izay nandefa ny solotenany dia isorana be dehibe. Misy koa izay nandefa fialantsiny noho ny antony maro tsy nafahana namonjy an'izao fotoana izao mba hiaripaly amintsika, indrindra mba hifankahita-tava amintsika hoe ireo ilay tanora vonona nanjato fianarana ary nahazo diplôma, vonona hiatrika ny sihatrasa manaraka izay hosokafana eny anivon'ny zany orinasa tsirairay avy izany. Tsy ho lava resaka be fa efa nisy lamina izay natao fa itsika rehetrarehetra izao izay ampitoana dia afaka manao ny CV dia atsofoka ao anatin'ny fikambanantsika afahantsika manjato ny asa izay tokony ho ratovantsika, satria ny diplôma dia ara-panjakana. Fanampy ny diplôma izay nanjatovantsika fianarana hatramin'izay satria amin'izao fotoana izao hoe izay tsy mahay abidi ony, izay tsy mahay ny informatique ony dia namany tsy mahay abidi. Ka izay indrindra no antony ny rahanay miasa amin'ny CFEI hatramin'izay dia asiantsika tiaka mafy be ho an'ny CFEI. Misaotra anareo mbola vonona miara-iasa amin'ny association WT sy ireo association manerana ny nosy ary ny tanjontsika moa dia ivelatra abizara maimaimpona izany talenta nomen'Andriamanitra antsika izany ahafahana manampy ny mpiarabelona. Efa teny ombeny efa nilaza tamintsika foana fa tsy hijanona tseto ny fiarahantsika fa ifamatotra atsika dia ifanampy atsika ary hitsinjo mpiarabelona atsika dia ho toy ny reny tantely tsika rehetrarehetra hitondra ny mamy avy any amintsika tsirairay avy ihany ahafahantsika mioto ny mamy. Dia ampifaliana lehibe no raha lazako aminareo fa misokatra manomboka androany ilay société de communication antsika AWT.com satria dia efa maro be ny mpianatra navoaka nanjato fahaizana tao anatin'izany tontolona information informatique izany. Efa nisantsika zany nanomboka ny taona 2000 dia 2700 latsaka kely miampy anareo zao. Ataoko fa niatsasa manila an'izany dia nirahana ny asa tamin'ny CFEI dia misy koa moa ireo mpiara-miasa aminay hafa manao asa paralelina amin'ny zareo. Dia itsika rehetra zao zany dia ho partagena an'izay AWT.com zay dia miara-miasa akaiky foana antsika. Ao ny anaovantsika ny communication page izy io, ao ny ahafahanareo mahafantatra ny vaovao rehetrarehetra momba ny association antsika, momba ny fianarana nataontsika, momba n'ireo société izay miara-miasa amintsika sy miara-miasa amin'ny association. Dia efa misy rafitra nalamina moa ny amin'ny association any ahafahantsika mahazo ny programme manaraka rehetra. Misy koa ireo izay microfinance izay miara-miasa akaiky amin'ny AWT sy ny CFEI toy ny ASEP, ny OTIV, ny BOA, ao koa ny BNI izay efa nandefasana taratasy, satria iregroupé tsika ireo ahafahantsika mamorona asa ho an'ny tenatsika fa tsy hitady asa tsony. Ao moa izay nanjato fianarana ingénieur sy ny karazany mana diplôma ambony, mino fa anjaran'ny association no mitsongo an'izay ahafahana miplace anareo hitady asa mifanjaika amin'ny diplôma izay ananantsika. Disany namora izany ny fahaizanareo ny tontolona informatique. Misy aminareo koa mbola liana tia noho ny fianarana izay ho tsongaina tsoatsy anao rédacteur ao anatin'izany société de communication antsika zany, anao traitement d'image, satria fantapatatray foana amin'ny diplôma sy ny fahaizanareo no ahafahanareo manjato an'izany ao anatin'ny fotoana fohy ahafahantsika mametsaka n'ilay tanjona mba ho maty anina atsika dia ho sangany ao anatin'ny tontolona informatique sy ny communication, satria izany zao ny lamaody manerana an'izao tontolo izao. Tsy takatsy ny sainareo izany ny projet efa nieritreretinay fa zahay sy ny président ny association dia tsy manjantso tsy manjala miaraka amin'ny DG ny directeur général ny CFEI hoe ahoana ny mamorona asa ho an'ireto tanora marobe reto ahafahantsika mivelatra. Ahafahana mivelatra aloha dia ny tontolon'ny communication. Raha tsy misy ny communication tsy ho fantatry ny olona mihitsy ny etaetatsika sy ny tanjona tiatsika apetsaka dia ao anatin'izay tsika ny mivoy izany
ary aminay dia tsy ho sarotra ny fanampy amin'ny mpiarabelona indrindra antsika tanora manana ny diplôma sy manam-pahaizana mba anana asa anana antonasa mahavelona antsika tsirairay avy dia iregroupe antsika dia misy indray ny formation faharoa manaraka izay ho atao izay ho ratovintsika dia ho invitenay amin'izay ireo microfinance ireo ahafahantsika mahazo famatsim-bola hividianantsika materiel ahafahantsika manokatra orinasa ohatrany hoe cybercafé kely anankiray hividianantsika materiel hikambana an'ireo mpikambana 5 isaky ny groupe ireo zay zany ny tanjontsika manaraka manomboka eto dia manentana antsika tsirairay avy hifanampy manodidina antsika hifanampy amin'ny tenantsika satria zay tsy manampy ny tenany dia tsy ho tafita mihitsy ny antony mahatafita antsika dia ny fanovana tanteraka ny toe-tsaina zay leny antsika manomboka eto tsy hanikilika amin'ny manodidina antsika fa hifanampy hatsamin'ny farany antsika dia mipetraka ho azy dia fitahin'ilay nahary antsika rehefa zay ny eo anatin'ny saina dia samy ohatry monsieur le maire daholo fa tsy ho eraoera mifananana akory na hifanilika amin'ny manodidina hifanambany fa ifampisitona miakatra antsika menakavy tsy lava resaka vetsony aza fa mbola ho avy moa ny fanirian'ny mpikambana rehetra dia mba tantarao aminay monsieur le maire na tonga ny fiainanao ohatrany izao tsy mora le izy tena tsy mora fa rehefa ao aminao le finiavana dia mandeha ho azy ary matoko tonga amin'ny toerana ohatr'izao dia mametsa tena ho leader ianao fa tsy manambony tena dia tsy manambany amin'ny hafa dia mandeha ho azy io dia mifampisara ho azy mbola ho avy moa président le tantara kely le tena fanirianao eo anaovana partage amin'ny mpikambana sy tsika rehetrarehetra fa anokana antsika fotoana malalaka tsara mihitsy izy dia ho ataontsika zay no izy fa asitsika tehaka mafy biarana ho atsika rehetra dia ambara zany fa misokatra amin'ny fomba ofisialy zao fizarana ny certificat atsika zao misaotra atsika rehetra misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany fampiofanana zay nomenanareo misaotra ny fandavatenanareo fa ny fandavatenanareo io ny tena arena ho atsika ahafahantsika manova ny toezayntsika manomboka zao misaotra tompoko misy eo amin'ny roapolo amby zato eo zany ny tanora ny fikambanana WVT miaraka amin'ny CFI centre de formation informatique certificat androany zay navita ny filofanana tao anatin'ny volana dia ny AWVT moa dia misehatry ho anazy ny asa sosialy fanaovatry ho an'ny mpiarabelona izay miara-miasa akaiky amin'ny centre de formation CFI dia miara-miasa amin'ireo fikambanana manerana ny nosy dia isan'ny miara-miasa akaiky aminay indray zao ny fikambanan'ny tanora silamo izay nanjato fianarana tato anatin'izany fianarana ny tontolo informatika izy misy karazany maro le salatona misy tena mbola kizy misy olon-dehibe ahoana ny fomba nitsongainan'izy ireo ahafaiza avy izy ireo ny nalaina dia ahoana nafahana nafotosan'le formation nitsongaina manokana mihitsy izy ireo satria izao dia manamora ny fanomezan'asa sy ny famoronan'asa ho an'ny tanora ny fahaizana tontolo informatika misy tokoa ireo izay kely indrindra amin'ny salatona dia 12 taona io kely indrindra dia misy moa ny lehibe tsy mifidy taona zany ny fandatorana ny fianarana tontolo informatika fa rehefa ny fahavononana no zava-dehibe dia ny tanjona moa dia ny ampananan'asa ny tanora malagasy tsy akanavaka ary ny fikambanana dia tsy manavaka sarangatona tsy manavaka finoana tsy manavaka eny anivon'ny tontolo fiarahamonina fa manjay hatrany réseau vonina anjato fianarana ahafahana manapita ny fahaizana anareo tanorantsika mety hoe misy ihany koa hoe ohatra mety hoe fa firesahana ho amin'izay mety hoe olona mitady olona hiasa mety hoe andrain'izy ireo hiasa ao anaty asa efa misy zany mila amin'ny asa natao arinazao fizarana ny diplôma zao dia anjarany ny fikambanana no miara-miasa amin'ireo société fa misy moa ny tena société zay namarimiatso mitsongaina zany zay mahafaony fepetra rehetra ahafahana mamiasa ho an'izy ireo ary ny tanjona moa amin'izao dia tsy ny fitadiavana asa fa famoronana asa mahavelona
ho an'ireo mpikambana no regroupena izy ireo arinan'izao formation zao mba ahafahana na dia manoka tsarany cyber anankiray ikambanana olona efatsa na 5 ahafahana mamorona asa ho an'ny tanora malagasy dia izanay ao amparitaka manerana ny faritra moa izao programme anasanay